Dingana iray tsy azo elana ao anatin'ny fivoahan'i Madagasikara ao anatin'ny crise ny famelan-keloka izay no nambarany hetsiky ny famelan-keloka fahobena ny grand pardon androany nandritry ny valan-dresaka narahana ady-hevitra no tanterahan'izy ireo teny Tsakaviro teny raha ny fanazavan'izay nentin'izy ireo moa dia fomba iray ahafahana mivoaka aingana amin'ny crise ihany koa ny fivondronan'ireo mpanelanelana ka hazahoana vokatra azo tsapahitanana ao anatin'ny fivoarany raharaham-pirenena. Tsy ho tanteraka hatramin'ny farany ezaka famanana crise raha tsy misy ny famelan-keloka araka ny hevitry ny hetsika ao famelana fahobe na ny grand pardon. Isan'ny votra izany resaka izany nandritra ny valan-dresaka narahina ady-hevitra izay notanterahana tetsy amin'ny ivotoeram-panao gazety eto Tsakaviro io tolakandro. Amin'ny maha olombelona tokoa dia tokony hibahan-toerana ny soatoavina malagasy sy ny fatahorana an'Andriamanitra araka ny re nandritra ny fotoana hatrany. Ozy le dialogue zao ne efa nanao an'io dialogue samy malagasy io ne ny inona moa zany ny professeur radio Narvely moa izay nanao anazy izy io tamin'ny eto sa rotona izay natao teny akaso lisy izao tovy an'le zavatra niteneko teo alohany ny abotira tamin'iny moa le izy za zany a patriote be ako manaiky an'le dialogue samy malagasy ako allo le izy ho atao allo le izy ho atao porfotsika eo anivony zao tontolo zao fa vitatsika raha ohatra ka anatsika le ampompenana hoe gasy marina. Fa isan'ny sosokevitra narosiny hetsika famelana fahobe ihany koa ny fanentanareo mpanao politika amin'ny tokony isian'ny finiavana mba hampandrosoana aingana ny ezaka famanany crise. Navoatra nandritra ty ady-hevitra ty ihany koa ny tokony hivondronan'ireo mpanelanelana maro samihafa mba ahafahana mahita vokatra azo tsapahitanana. Isan'ny voatanisa tamin'izany ny ezaka nataon'ny professeur Blanche Richard izay nikarakana ny fikonan-doham-pirenena tamin'ny taona 2004, ny Knoska sy ny ray aman-dreny Mijoro izay nikarakara ny fampihavana-pirenena tamin'ny 2004 ary ny FFKM sy ny CFIP tamin'ny 2012, ezaka fanelanelanana izay tsy nahitam-bokany hatreto.